jeune conquérant, tanora manan-tsaina, tanora feno fahendrena, tanora mandrava ny sakana rehetra eo anoloana, tanora manangana orinasy, tanora manan-karena ary tanora manangana tokatrano feno fahasambarana. Zany seminaire izany dia natokana ho an'ny tanora rehetrarehetra sabotsy fahatelon'ny volana febroary, fahafolo, fafito ambin'ny folo ary ny faefatra amby roapolo ny volana febroary, samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso, etsy amin'ny 3 frères andrefa nambohijanahary. Nahoana no mpitena no avinao, nahoana no mandamy vola mirongony sy ny zava-mahadomelona, nefa maimai-pona ny fahasambaranao amin'Andriamanitra. Nahoana ny ady lehilahy sy ady vehivavy ho viravirainy ny devoly ny tenanao sy ny vatanao. Nahoana ianao no mijanona ho manana diplôma, manana fahaizana, nefa iodikodina fotsiny eraky ny tanàna ary tsy mahita zay atao. Tanora ratsy fiary ka antitra voaratsy loka. Mba tsy ho zany enenao fa ilay tanora nanomana ny ho avy. Hitondra ny fampianarana ho amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala, ary hitondra ny vavaka ihany koa sy ny tsodrany ho anao manokana. Ho tahin'Andriamanitra ianao. Amin'ny fofen'ny fifaliana no iarabako atsika menakavy mpanaraka amin'ny fandarana. Ravoravo ndray ny fanahiko satria fantatra fa isy olona maro ndray andray fahasoavana amin'ny alalan'ity fandarana mahafinaritra dia mahafinaritra be ity. Ivavaka tsika melohan'ny idiratsika amin'ny fampianarana izay ampianarako androany mahakasika ny hoe fahazotoana sy akamoana. Fahazotoana sy akamoana. Ivavaka tsika. Tompo taio izay androany taio ny fampianarana taio ny teninao izay orenaisina eto. Ho tainao ny tsirary avy niza mpanaraka n'ity fandarana ity dia andray fahasoavana avy aminao mitenena Jehovah fa vonona ihany ny mpanomponao. Misy sara tompo. Amen. Atao amin'ny ohabolana toko fahatelo ambin'ny folo, ohabolana 13 verset 4, ohabolana 13 verset 4, ohabolana toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahaefatra manao hoe ny fanahy kamo maniry fa tsy mba mahazo, fa ny fanahy mazoto ho atavezina. Ny fanahy kamo maniry fa tsy mba mahazo, fa ny fanahy mazoto ho atavezina. Miresaka akamoana tsika androany dia resaka momba ny atao hoe fahazotoana. Ny akamoana dia mizara maromaro, ao ny akamoana ara-panahy, ao ny akamoana ara-tsaina, ary eo ny akamoana ara-batana. Ireo dia karazana akamoana mahazo ny olona: akamoana ara-panahy, akamoana ara-tsaina, akamoana ara-batana. Manaraka ho azavaiko lalindalina zay le hoe akamoana ara-panahy zay, satria zavatra lalina be zay misy olona tena hoe ny ara-panahiny tsy te hiditra lalina. Ny ara-panahiny ozy izy Jesosy indraindray midira amin'ny lalina ianao dia azazany rano be, fa izy tsy te hiditra lalina. Mitady karazana fivavahana manafosafo, mitady karazana fivavahana maninona koa izy ty milamindamina, fivavahana ohatrany hoe mitady tany malemy anorenam-pangady ara-pivavahana, tsy te hiditra amina zavatra sarotra ara-panahy, tsy te hakatohan'Andriamanitra lalindalina amin'ny lafiny ara-panahy. Ary be da be ny olona no tafalatsaka amin'izay karazam-pivavahana izay. Ary zay no mahatonga ny olona miteny manao hoe aza miditra lalina amin'ny fivavahana io. Ny fivavahana tian'ny olona dia le fivavahana sady mba manao ny fanaon'izao tontolo zao, fivavahana lalao filana, fivavahana afaka misotro labera sy misotro toka, fivavahana afaka mampirafy, no fivavahana ihany koa afaka makany am-piangonana. Izany no mba fivavahana mahafinaritra ny olona zany. Fa le tena fivavahana le hoe mahatonga ny olona tsy dia jangajanga, tsy dia anota, ohatrany tsy mahaliana ny olona zay. Fakamoana ara-panahy. Amin'ny manaraka iny tena idirako lalina fa miteraka blocage, miteraka
mahatonga antsika tsy afaka mifandray kaiky amin'Andriamanitra fa ny tena idirako androany dia ny fahakamona ara-tsaina sy ny fahakamona ara-batana. Zay ny mampiavaka ny vazaha sy ny malagasy sy ny afrikanina. Ny vazaha dia tena tia miasa saina kokoa ary mampiasa saina kokoa, mampiasa nyity saina ity, mampiasa n'izy io lalindalina, ary zay ny mahatonga ny vazaha mavita manitatra foana dia misy zava-baovao foana, misy zava-baovao foana, misy zava-baovao foana. Rehefa mijery ianao zao ohatra ny fomba namorona ny vazaha ny tomobile, tsy haiko tany amin'ny 1930 sa 1920 sa 1904, ny namoronana ny BMW, ny Mercedes, ny Toyota, namoronana an'ireny tomobile ireny tany am-boalohany. Dia tomobile mikidaingidaingy kely zany, ny pneu eny ohatra n'ireny pneu ana moto reny. Zay ny namoronana izy io. Dia ny évolution ny taty aoriana miova isa-taona, miova isam-bolana, misy zava-baovao isam-bolana. Zao ny Toyota, misy an'izany hoe V8, VXR, GXR, misy zany V8 L300. Efa lasa lavitra be ary mitrandraka andro manalina ry zareo. Misy zava-baovao foana isan'andro. Ohatra zany koa ohatra ny iny izy ity, ny Mercedes, ny Renault, ny BMW, niangany reny tamin'izany fotoana izany. Zany BMW tamin'ny 1960 zany mbola mampimebe mihitsy. Ny BMW tamin'ny 1970 tamin'ny 1980, raha ny BMW tamin'ny 1980 mbola tomobilinao amin'izao dia be mpijery ianao eny amin'ny arabe hoe zany ny tomobile tranainy sady mahafinaritra. Fa efa misy fivoarana be da be. Inona ny mahatonga amin'ny vazaha mivoatra foana. Na ireny telefônina eny am-pelantanantsika ireny. Zao efa ivoaka indray ny telefônina iPhone 16, 15 ny farany teo. Ny fa mivoaka ny Samsung, ny mivoaka ny inona rehetrarehetra eny. Tena mitrandraka foana zany ny vazaha isan'andro. Dia misy zava-baovao satria zareo tena tia saina ity azy. Mazoto be mitrandraka, mazoto be mikarakara. Ohatra zao resaka vidéo image zany a. Misy ny hoe HD teo aloha, HD zany hoe inona zany dika zany, haute définition sa inona le filazany HD. Ohatra zay izy haute définition. Dia misy ndray ny full HD. Namorona zany izy image. Dia full HD zany efa tena faratapon'ny haute définition. Fa taty aoriana izy mbola namorona ny 4K. 4K zany ny tadidiko tsara ny sary avoakan'ireny iPhone X, iPhone X reny a. Efa 4K. Ary tsy zakana ordinateur tsotsotra. Fa tadidio fa amin'izao efa mivoaka ny 8K ny sary amin'izao fotoana izao. Zany efa tena lasa lavitra be. Ho anareo tsy mahay informatika sy ana moa zany tsy arakareo zany. Fa ny tiako tenena hoe zay ny mahavazaha ny vazaha. Ny vazaha zany tsy mijanona amin'le hoe teto androany dia mijanona eto 5 taona, mijanona eto 10 taona. Ny vazaha zany tsy manao an'izany hoe tia no zavatra vitanay dia efa tia mifaratapony dia efa ampy zay fa andao ionina amin'io. Fa ny vazaha manana fahazotoana ara-tsaina. Fahazotoana ara-tsaina. Dia zay no mahatonga azy mikaroka foana. Ny teknôlôjia mikaroka foana. Zao izy mitady an'le hoe telefônina tsy tazonina tanana fa efa inona izy ity, aloka sa inona filaza azy, dia efa tendrenao eo amin'ny tanana fotsiny dia efa mivoaka eo. Zay no mahatonga ny vazaha mandroso. Inona ny mahatonga antsika gasy? Ny mahatonga antsika gasy tavela. Ary na dia amin'ny orinasanao io ary tena miteny aminao ary latsana bavy mila délivrena. Ty fampianarana ty zao dia efa mahasoanao sady. Rehefa nitondra restaurant ianao na manana hôtely ianao na ohatr' zany, na mpitondra taxi brosy ianao na taxi be ianao, na tsy haiko mpivarotra eny amin'ny moron-dalana rehetrarehetra eny ianao, ny toetrantsika zany dia hoe efa ampiaty, efa eto
efa ampia eto mba efa mahita zay hoaniny isan'andro ary tsara zay toetra za tsy miteny hoe ratsy zany toetsainy zany hoe misaotra ny tompo am'izay hanina isan'andro fa ny toetsain'Andriamanitra ry havana ny toetsainao anatin'ny baiboly ary toetsaina raha baiboly de mila mihoatra noho ny vita ny jentilisa ianao mitrandraka foana mitady ny fomba anatsarana foana ary zay na tonga ny Jesosy ny teny rehefa mamaky tsika ato amin'ny Apocalypse 22 eo amin'ny andininy faraka amby folo manao hoe zay manao ny tsy marina ao ka mbola anao ny tsy marina ihany izy zay maloto ao ka mbola maloto ihany izy ary zay marina kosa ao ka mbola anao ny marina ihany izy ary zay masina kosa ao ka mbola masina ihany izy zay marina ao ka mbola marina zay masina ao ka mbola marina zay masina ao ka mbola masina ary zay marina ao ka mbola marina perfection makany amin'ny excellence makany amin'ny fahatsarana foana makany amin'ny perfection mitady ny tsara miatsara efa mahita ny tsara fa mbola mitsara zay na tonga zao zay marina ao ka mbola marina ary zay masina ao ka mbola masina ny toetsain'Andriamanitra de tokony tsy mijanona eo amin'le efa maizy anao androany fa mitrandraka inona ndray ny tsara inona ndray ny hevitra manaraka inona ndray ny mety inona ndray no hevitra mahatsaratsara zavatra makaiza ndray tsika zany ahoana ndray nitondrana ny te sy ny sisa mila hitanao zany mila mitrandraka an'izany tsika fa ny mahatonga ny mpino tavela de niala tamin'izany toetsain'Andriamanitra zany niala tamin'izany toetsain'Andriamanitra zany raha ohatra ianao ka mpanao mofogasy ary za tena midera mihitsy an'ireny le mpanao mofogasy le nasiany chocolat tany anatiny de nasiany la vanille de nataony hoe mokary sa inona ny anaran'izy iny na hoe inona nasiany chocolat kely tsara mitsandraka manentoento mihitsy misy fotoana mivarotra an'ireny tena manentoento mihitsy mitrandraka zany le izy misy fotoana zany nge mahafinaritra ana rehefa le mandeha amina restaurant sasatsatsan'ireny misy ale misao finaritra inona izy ty lasopy finaritra de asiny somary miavaka kely am'le chinoise tsotra chinoise simple de miavaka am'le hoe garni simple de somary asiny an'le anaran'le restaurant de somary atsarainy fa tokony isan'andro tsika ripino malala isany de mandray vision manatsara ary tsy tokony ho kamo mihitsy ny saina mandinika zavatra tsy tokony ho kamo ny saina mandinika zavatra fa efa nahita ny tsara ianao fa mila mahita ny tsara ihany efa nahita mety ianao fa mbola mila mahita metimety noho iny efa misy tao tsara fa mbola mahita zavatra tsara lavitra noho iny zany no toetsain'Andriamanitra ary na de ato amin'ny tontolo ny fivavahana ary tsiko an'izany no tenako amin'ny mahapastera zany daholo angery pastera mahatonga ny fifoazam-panahy maty zany no mahatonga ny fiangonatsika hoe dépassen'ny afy dépassen'ny hafa satria za tsy miteny hoe le zava-baovao resaka tsy le zava-baovao mivona tsy le mivona tsy ndreko tsara tsy any amin'le mivona makany amin'ny ratsy fa zava-baovao zavatra tsara tsarivona hoe misy fiangonana efa 100 taona mahery 20 taona mahery de le fomba fiasa tamin'izany sy fomba fivavahana tamin'izany ihany ny zahantsika tazonina hoe ty ihany ny anay tamin'ny andron'ny Rahasalama Martyr tamin'ny tinta za tsy miteny hoe ratsy tamin'izany tsy hoe ratsy tamin'izany tadidiko tsara tamin'ny fiangonanay voalohany za nitendry voalohany zava-maneno tao am-piangonana mbola le harmonie be reny ahitanao le harmonie le popina le harmonie popina amin'ny tongotsy reny reny anay ny orgue reny anay clavier tamin'za 18 ans ngamba tamin'izany na 20 ans reny ny clavier ny tao am-piangonana harmonie
sovinao mbola ampiasa harmonia am'izao fotoana zao any am-piangonana efa mba misy sax batterie misy an'le kapokapohana any reny misy inona efa complet clavie am-piangonana misy akoroa anankitelo mila maharaka entiny iberanana andriamanitra anatsarana ny fiderana zao tontolo zao ary mampiasa ny karazan-java-maneno tsika ny tsy ampiasa karazan-java-maneno makana ny fahatsarana na de ny fiangonana azy ny toroteny mety ny toroteny taloha nge tany amin'ny 20 taona lasa 100 taona lasa nety tsara fomba fitorontenitsika io e fa fomba fitoroteny asiko am'izany ao ny tenako satria na zao fitoroteniko zao ary mety efa taraiky fa za koa raha mba efa mangataka amin'ny tompoko fa mety efa taraiky zao ty toroteniko to mety efa le toroteniko tany amin'ny 10 taona lasa tany ny fomba fitory am'izao de mety efa tsy efa taraiky de mandinika torotsaina avy amin'ny tompo ao jesosy ahoana sinona ndray ny fomba hitondrana ny toroteny mba mampahomby am'izao fotoana zao jereo ngery avany misy fiangonana mihitsy moa tena miteny an'izany tsy mila Facebook mihitsy tamin'ny fiangonana taloha de nisy an'izany mihitsy tsy mahazo mijery télé fa ny télé vatakely ny devoly de mipotehana mihitsy ny télé eo ambony pilipitra fa kina amin'ny marito fa vatakely ny devoly ty azafady tompoko le vatakely ny devoly io mihitsy sabatry goliata io ititoritsika teny eto amin'ny amité télévision ty ialana ny toe-tsaina le hoe ty ny efa nampahomby anay taloha de tsy mila ny hevitry ny hafa intsony fa tsy tena lazako na fa ny afana namonjy olona manaly ny amanetsiny averiko ny afana namonjy olona manaly ny amanetsiny de ity télé ty no afana mamonjy olona manaly ny amanetsiny zany le izy raha lasana bavy malala ny afahana mamonjy fanan'olona ny afahana mambavy fahamanan'olona de tsisy afa-tsy ny télévision misy olona sasany tsy mila zay tsy mila mampiasa radio zany tsy mila mampiasa télé fa nenay am'izao fitoriana kalamanjana ihany nefa napetanay fitoriana kalamanjana sovinao ny mbola anao fitoriana kalamanjana sa tsy mitena tsy mety fa tokony mba ampina zavatra kely ny olona zao efa ny anaty Facebook daholo mitoroteny mitona olona anaty Facebook ianao mitena tsisy rana zaty Facebook zay fa devoliny ao de io ianao sy mitranonao taraiky ianao inona ny tiako atongavana mila mazoto ny saina mikaroka magataka fitariana amin'ny tompo fa hatrany amin'ny asa mandraranao mahatonga anao mikatso ny fiain'ny asanao ny tsenanao ny zavatra ataonao fahakamona ratsainy tsy te hiasa loha efa ty nitezany dadabe anay ity mivarotra kapoka ty boatiny rakitra kapoka ty nefa nananay de efa eto zay tsy nitranonay eto zay hatram'izao attention fa simba am'izany ianao mila mangataka tolotsaina amin'ny tompo ary amin'ny sabotsy avy zao anao délivrance ratsainy rehefa nanakamonina rehefa na tsy tia mieritreritra rehefa na tsy tia mampiasa sainy za tsy miteny hoe miadi-tsaina fa mampiasa sainy fa matony men'ny tompo anao ty sainy ty de natao ampiasaina hoe ny tompo hoe hanolo-tsaina anao ame fahazava-tsaina anao mila manaiky anao hoe tompo vonona fa mahatonga anao taraiky rahalahy potiko ny trosa dépassen'ny olona ny tsenanao zao lasa tsy nandeha tsony ny olona nian'ny olona indray lasa miazakazaka be ny anao taraiky ato misy akamona ratsaina ary zany ny voalazan'ny baiboly eto hoe ny fanahy kamo maniry ozy izy ny voalazan'ny baiboly eto maniry ny fanahy kamo fa tsy mba mahazo fa ny fanahy mazoto atavezina akamona ndao aloha anaraka fijorona vavolombelontsika mialohan'ny idirako ho amin'ny toy ny fampianarana
tanora anankiray ny manoloana antsika eto izay efa miaingy avy any ambany miakatra nakany ambonimbony ary tsy maintsy ho tonga any amin'ny faratapony. Tahina ny anarany tonga dia efa teneniko eto meloha. Miaraba ny anabavy Tahina. Miaraba ny pasteur Justina dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana. Hitondra ny lalana ny zorana satria anisan'ny zavatra tena ho kendrentsika dia ny hoe tanora tsy variana, tanora tsy mianahana, tanora tsy miraikiraiky fa tanora ho any an-danitra, tanora manompo ny tompo, nefa tanora matsangan-javatra ary tanora manan-karena, tanora manana ny maizy azy. Izay no resakitsika. Tahina efa raha ny fantatra dia efa misy manana ny toeranao ianao tamin'ny 2021 ianao no vita mariage efa niteraka ray, manana zavatra maro, activité maro. Mba azonao tantaraina ve Tahina inona daholo ny zavatra mba eo amin'izao fahatanoranao zao, mba zavatra efa nataony tompo teo amin'ny fiainanao, ny toerana misy anareo amin'izao fotoana zao? Makasitraka indrindra aloha zany zao témoignage zao moa zany tena natao mba tiako ampahafantarina ny olona izay mety hoe mahafantatra anay ihany koa fa raha mba tonga amin'izao toerana misy anah zao za androany dia teo ihany mety hoe fahaizana fa tena kely loatra zany fa ny fahasoavan'Andriamanitra vokatry ny fitahian'Andriamanitra. Dia raha mba mety angamba pasteur dia atomboko amin'ny tena hoe ny aingana mihitsy ilay izy parcours-na mety sy ny parcours mihitsy dia mety. Zahay dia avy any amina tokantrano na ankohonana somary sahirana, somary nahantra taloha zany. Dia rehefa nandeha moa ny taona nanomboka ny lehibe zany naka amin'ny fahatanorana, dia tamin'izahako ny nanala baka nanomboka tafiditra tato amin'ny fiangonana, teo amin'ny fanalako baka mihitsy zany. Dia témoignage anankiray goavana aloha tamin'izany ako ny rehefa hoe hanala baka no nanomboka ny vavaka, dia valim-bavaka azoko voalohany izay nangatahako tamin'ny tompony hoe mba ho afaka baka miaraka amin'ny mention bien. Tena izay mihitsy ilay nangatahako 16 ans. Dia izay mihitsy ny nangatahako ary valim-bavaka azoko voalohany dia afaka baka niaraka tamin'ny mention bien za. Vita izay parcours zay dia nanomboka niditra teo saison ry nazo ny baka mention bien. Dia niditra teny amin'ny anjerimanontolo amin'izay moa teny amin'ny université, dia nanao concours tao Ankatso tao amin'ny agro za tamin'izany, izay tena hoe arivo mahery ny tanora ny faninana kanefa zato ihany no ndraisana, fa mbola nangataka tamin'Andriamanitra koa tamin'izany hoe tahaka nanafanaoana baka niaraka mention nangatahako dia mba ataovy afaka indray amin'ity Jesosy. Dia afaka tao amin'ny agro za tafiditra tao anatin'ny zato izay voaray zany ho mpianatra tao amin'ny agro. Dia nandeha moa fotoana nanomboka ndrosy lalina amin'izay tamin'ny fanompoana ary nandray fampianarana taty am-piangonana, mandray tsodrano foana ary ny mpanompon'Andriamanitra dia tsy mitsahatra ny miencadré sy mivavaka ao anay mampianatra anay. Dia tao anatin'izay fampianarana zay nanomboako ny orinasa keliko voalohany izay niainga avy amin'ny toriteny pasteur Justina mihitsy moa tamin'izany hoe metsena ireo tanora manaova zavatra, mbola vao première année tamin'izany. Dia nanomboka nanao activité nanomboka nanangana ny orinasa keliko dia tamin'izany fotoana izany efa nanomboka nety le izy ary nisy parcours kely moa tao alohan'le hoe nety nandalo zavatra kely satria tamin'izany ianao tsy nisy nampianatra, tsy nisy nampiofana fa nainga tamin'ny tsodransiny toriteny taty am-piangonana. Dia nanomboka n'le activité koa dia mba nety le izy isaorana an'Andriamanitra ary nanomboka nanana fahaleovantena ara-bolana dia mbola mpianatra zany lasa niantoka ny fianarako zany taty amin'ny côté hoe frais sakafo sy izay zavatra mba hoe ilaiko na akanjo dia mba tsy nangataka tamin'ny ray aman-dreny intsony fa nohony amin'ilay orinasa keliko natsangako tamin'izany dia mba efa nanana vola. Dia rehefa nandeha fotoana ny zavatra nisy nandroso foana ilay orinasa ary nanomboka niroborobo le izy, namatsy grande surface, namatsy station Jovena reny, namatsy grand restaurant, tena hoe saorana an'Andriamanitra fa niroborobo be le izy. Dia ny zavatra misy amin'izao fotoana izao tsy izay rery ny orinasanay fa araka nambaran'ny pasteur teo moa tamin'ny 2021 zay natao mariage dia
mba manana orinasa kely mba manana orinasa zany zay mivady manana orinasa zay mivady izy manana ny tantany za koa manana ny tantany koa ary azo lazaina hoe tena hoe mba tahin'Andriamanitra zay ny azoko ilazana anazy dia ankoatran'ny orinasana ihany koa dia misehatra mahakasika ny fampiofanana ny tanora amin'izao fotoan'izao tena koa momba ny fananganana orinasa satria mbola tsy nanana diplôma no efa nanana tafatsangana orinasa tsy nanana fond zany efa natafatsangana orinasa dia izay zavatra iny tiako hoentina amin'ny tanora malagasy ary entiko amin'ny tanora malagasy entiko ampirisiana azy ireo hoe tsy voatery diplôma sy vola no ananganana orinasa fa indrindra raha vonina ianao ary indrindra miaraka amin'Andriamanitra dia afaka atafatsangana dia ohatrohatr'izay ilay izy pasteur isaoranatsika ny tahina zay parcours mahafinaritra dia mahafinaritra zay mahafinaritra raviko zany 19 ans zany ry dia efa nanomboka sady nianatra teny Ankatso ry première année no nanangana ny orinasa voalohany mbola 18 ans teo eo dia efa tao anaty zany ihany koa efa nanomboka nampianatra tanora zany satria ny zavatra voarayako sy haiko dia nanomboka nampianatra ihany koa tamin'izany ny akamaroan'ny tanora amin'izao fotoana izao tena hoe variana ao anatina dalàna variana ao anatin'ny zava-mahadomelona ny ankizy vavy variana manenjinenjika lehilahy entinao tao anatin'ireo tao anatin'izay rehetrarehetra zay nanahoana ny fitondratena ny toetsaina nananana ny fomba ny atrehanao satria nandalo ny fahatandrorana daholo zany rehetrarehetra zany ny fitondrantenanao ny toetsaina nanananao mentalité nanananao tao anatin'izay rehetrarehetra zay tahina makasitraka amin'ny fanontaniana tena marina zany resahan'ny pasteur zany tena nandalo fahatanorana ny tenanay ary niatrika ny fakapanahan'ny tanora rehetrarehetra indrindra hoe ny Ankatso zany ianao be namana mety mitaonanao amina zavatra tsy tsara be namana mety mitaonanao amina fampitehana maro fa tena ny saorako an'Andriamanitra dia tao anatin'ny fotoana tokony haravana indrindra Andriamanitra ny satria tsy hatra teo amin'ny fiainako dia ilay fotoana hidirako teny amin'ny université zany ny ankamaroany tanora mantsy maro aloha nefa hoe maditra ihany aty ambany fa ny ankamaroany eny amin'ny université ny tena lasa manomboka mivoatra zany amin'ny tontolon'ny ditra fa hoe teo amin'ny tebiky mihitsy ny hidiran'Andriamanitra tsy hatra tamin'ny fiainako dia noho le fampianarana taty am-piangonana noho le encadrement nisy zany taty amin'ny fiangonana dia voataizany tena koa tao amin'ny ara-panahy sy ara-tsaina ary nanana tanjona tamin'ny fiainana ny ankamaroany tanora mantsy rehefa matoa voasintona amina zavatra hafa sy ratsy fampitehana dia satria tsy manana tanjona izy amin'ny fiainana dia ohatrany hoe mety daholo izay atao fa le fampianarana taty zany nametraka tanjona tao anatin'ny foko nametrahan'Andriamanitra tanjona goavana tao anatin'ny foko dia noho ny amin'ilay tanjona izay zay zavatra napetraka Andriamanitra dia nisy ny fakapanahy na hoe betsaka moa ny tanora tovavy manaraka an'ity zany hoe na ny lehilahy manadala ny namana mety hoe nandalo an'izany ny namana mety hoe misotro toka mitaona makany amin'ny bary sitonanao amin'ny ohatr'izany ny isy daholo zany fa satria zany nanana tanjona ary indrindra koa efa tena nanolo tena ho an'i Jesosy nyrehatra tato anatiko ilay fitiavana an'Andriamanitra dia ohatrany hoe mora tamiko ny éviter zany ny ala tamin'izay hoe fisintomana namandraty izay vokatra ilay encadrement fampianarana sy efa fifoazam-panahy tato anatiko dia ny fakapanahy tena ny lalovana fa noho ny amin'ny hoe nao tanora nanompo an'Andriamanitra tanora ny vavaka dia tsapako hoe tena voary tanteraka ny fahatanjako tena isaorana ny tompo zany samy manana ny orinasanareo nareo mivady amin'izao fotoana izao raha azoko tsara zany ny angandro tahina dia tao anatina fianakaviana sahirana nareo tamin'ny mbola kely tao anatina fahantrana ny ankonana nisy anareo tamin'izany tena tao anatina ankonana sahirana azoko lazaina eto moa fa ny dadako tamin'izany chauffeur taxi nefa zany hoe chauffeur tsy hoe zanaka fonctionnaire tsy hoe zanaka dokotera tsy hoe zanak'olona manam-pahaizana be tsy hoe zanak'olona mahitahita fa tamin'izany mbola chauffeur taxi an'olona ara ny asan'ny dadako taxi an'olona ny angany ary nisy fotoana izay mpiompombombo kely teny nizoko makavilla manatra ronono kely ohatrohatr'izany zany hoe tena hoe sahirana tamin'izany izy fotoana 50 ny gote niakatra zato efa mba faly ohatr'izany izao ianao fondatrice-na
ino moa zany établissement zay sa ino moa zany centre de formation ianao no fondatricen'izy io manana ny orinasana reo izy mamatsy ny grande surface restaurant ianao mitatanazy ny vadanao koa manana n'izay hita hoe raha aranofo hita hoe tahiny tompo amin'ny zavatra rehetra nareo inona tahina ny azonao tenenina melohany amarana atsika satria hita hoe zava-dehibe ny fionana taminao itondroany ny azoko ambara angambany reny olona rehetrarehetra niza mahita ty fandaharan'ity sy ny mbola hita dia hoe raha mba mahita voninahitr'Andriamanitra nareo ety amiko raha mba mahita zavatra tsara dia izany rehetrarehetra izany tena fahasoavana daholo ary vokatry ny fanomponan'Andriamanitra tsy afaka ilaza mihitsy ary mandainga raha miteny hoe ny heriko rery ny fahaizako rery fa nanatafiditra nateny akatso na nafahako ny fanadinana anatrehako rehetra na natafatsanganako ny orinasako na nahitako vady endry tato amin'Andriamanitra dia tena hoe zato isanjato avy amin'Andriamanitra vokatry ny fanomponan'Andriamanitra dia afatra andro tanora rehetra hoe raha isafidy anaradian'i Jesosy tena iroso lalana fanomponan'Andriamanitra ianao dia tsy ho faty antoka fa ho tafatsangana tanteraka amin'ny fiainanao ary amiratra ny hoavinao. isaorantsika ny tompo ny fijorona vavolombelona rahana teony tsy hakamona ara-tsaina ihany no mamatoro antsika fa hakamona ara-batana ihany koa na hakamona ny etsika tanana misy amintsika manko maranitra be tena tenenko anao misy olona tena mananato do mihitsy amina fahiratan-tsaina zany no mahatonga ny olona sasany lasa misoloky zany no mahatonga ny olona sasany lasa mangalatra lasa mandaingy lasa mametsyfetsy olona manao ny tsirariny satria zao le saina indray maranitra be ary tena maranitra be fa le vatana kamo le tanana kamo miasa dia le misoloky reny mpisoloky reny anengela zako anao reny mpisoloky rehetrarehetra reny maranitra daholo reny tompoko manatsaina daholo reny ny pisoloky rehetrarehetra hitanao dia manatsaina daholo ny pisoloky rehetra zay no mahatonga azy mahavoafitaka olona voafitany daholo hatramin'ny olona manatsaina ny manambola ny manana compte eo anaty airtel money anao na mivola azony hatramin'ny comptenao ohatrany amin'ny banky azony ainy ny misoloky mangalatra anao satria maranitra be izy mampiasa aloba izy fa ny vatany tsy te asa kamo izy asa vatany fa ny zavatra hotakilan'Andriamanitra dia zao sady manana fahazotoana ara-tsaina manana fahazotoana ara-batana izany ny olona afaka ho tafavoaka mihitsy amin'ny fiainana fa ny olona manatsaina nefa tsy te asa vatana dia tsy maintsy misolokiny atao za tsy miteny hoe hiasa mafy za tsy miteny hoe hiasa mpanandevozana za tsy miteny hoe hitarika sarety satria mazoto ianao dia hitarika sarety tsy zany ny resako tsy zany ny resahan'ny baiboly fa mampietsika ny tananao mampietsika ny vatanao hanao zavatra inona ny tianao resahana amin'izany ny akamona amin'ny fo maraina sy ny fatoriana matetika anao lasesta dia matory maraina dia izy matory maraina foana ary ny olona mpatory maraina foana dia mitafy vorodamba zay voalazan'ny baiboly ny fitiava-torimaso mampitafy vorodamba rehefa disy ty torimaso loatra ianao te atory foana te akaina foana te se distraire foana te hiala voly foana fa kamo anao zavatra hitafy vorodamba ny afaranao satria zay mihitsy mivoalazan'ny baiboly zay mivoalazan'ny ten'Andriamanitra ny fitiava-torimaso
mampitafy vorotamba hakamona zany anisan'ny zavatra ho ataontsika amin'ity famarana an'ity séminaire ty dia hivavaka ialan'ny hakamona ao anatiny satria indraindray any anaty masonao any mihitsy le hakamona no mahatonga anao ty toromaso lavy indraindray any anaty ozatra sy ny tanana ao any mihitsy zao ny tenin'le anabavy anankiray zay nyresaka tamiko izy directeur tamina ministère anankiray directeur DG mihitsy izy DG izy tsara toerana izy tao amina ministère anankiray zay za pasteur ozy izy tena kamo any ampiasana kamo ozy izy te mahavarina pasteur ozy izy tonga any ampiasana ihany fa tsy maintsy tonga any fa lasa mitety birao dia miresadresaka mpiara-miasa amiko ireo le olona mba amin'ny fifehezako ireny dia miresadresaka mampiresaka an'ireny ataoko ozy izy dia hitako zao ozy izy misy dossier be da be eo ambaniko eo ambony latabatra ao dossier ohatra zany ny avony mila ny signaturako mila soni fa tsy vitako pasteur tsy manao vo mipetraka ambony sezako ao dia te atory a pasteur te akaina te atory a dia tsy vitako dia fatary tsara mihitsy izy hoe raha te davy ministre moa reto dossier reto dia inona ny afarako raha hiteny amiko ministre aizany dossier aizany miana hivitanao signature ve fa ohatra misy akamona pasteur dia tsy mahavita zavatra midelivreko io vehivavy io mihetsika devoly ay zao ny tena marina amin'izy io tsy hoe kamo fotsiny izy tsy hoe kamo fotsiny fa namsavin'ny chef de service eo ampiasanany misy chef de service eo ao ambaniny izay te akan'io placeny io akan'le placeny dia nidelivreko le vehivavy nidelivrena namitra tanana nietsika le devoly tao anatiny dia miteniteny tratry zay ozy izy le devoly tratra ihany zay dia hoe fa izy nareo ny chef de service eo ampiasana naniraka anay chef de service fa maninona nareo ny rahanareo amin'ny savinareo ty vehivavy ty ka tiana ialainay ny poste any nisy sezany tiana ialainay ny poste misy azy io hoe dia amin'ny savina izy miteny devoly moa miteniteny ohatry zany reny moa tsy voatery hoe marina fa fantatrao ihany koa rehefa poritra ny devoly dia fantatra hoe marina ny zavatra teneniny satria inona moa no hoe delivrenao izy ahoana ny voan'izany eo ambavan'le vehivavy fa maninona no amin'ny savinareo ty vehivavy ty dia tiana izy hiala amin'ny toerana io fa zay ny akatra eo dia irahan'ireo dia ny chef de service ny naniraka anay aty amely dia ahoana ny fomba ataonareo aminy ataonay tsy tia mandray stylo mihitsy ny tanany dia tena pitenay be da be asa izy eo fa tsy avelany miasa mihitsy fa ataonay lany andro fotsiny dia ananakamona kamo izy voatonga ao ampiasana izy tonga dia misy fanany akamona ampidirinay ay tena devoly zany mamosavy azy le mpiara-miasa aminao mamosavy azy tateo ariny izy tena ny delivrena marina tokoa izy dia misaotra an'Andriamanitra fa vo afaka le fanatao anatiny le fanany akamona dia nanomboka nazoto be tena nazoto tena nanomboka ny asany dia tena ny tonga dia nisy fiovana be dia nantaniana moa reo devoly reo dia ahoana ny ataonareo dia ny stylo anozy izy eo mibiraoana eo ao mibiraoana eo ny stylo ny asianay zavatra latabatra ny asianay zavatra ataonay tsy tia mitamanao izy ataonay tsy tafapetraka eo izy misy dikany ihany raha lasana bavy renenao reny hoe teanao zavatra ny sainao maranitra be ny sainao fa rehefa tenanao an'lizy ianao dia tsy vonina dia tsy vonina miraviravy tanana eo ambony fandrina anao mieritreritra tena anao anty fa rehefa tena iainga izy tonga dia malemy ianao tsy vitanao ny tena marina amin'ireny misy famosaviana misy asana devoly mahatonga anao kamo ianao mahery mivavaka be ianao tena manana be tena eninao mihitsy misy fa rehefa tena hiditra amin'le zavatra ianao matahotra ianao anao an'le asa misy zavatra hery ohatra ny tsy fantatrao zany mahatonga anao ohatra ny kamo dia tonga ianao dia skivy ohatra ny tsy hanao ndray tsy vitako tena misy devoly ianao ary zany ny ilaina délivrance izany ny ilana fanafahana ka matoka efa voray antsika tsara zany fampianarana mahafinaritra andra lasana bavy raha sitrapony tompo zany dia
iny izy ty amin'ny sabotsy ho avy izao ny amaranantsika ilay séminaire lehibe mitondra ny loha hevitra hoe jeune conquérant izay ampianarako ny tanora rehetrarehetra andray fahasoavana andray fitahina ary averiko mandrakariva foana hoe tena io Andriamanitra io tena mitary avana mahafinaritra mihitsy mijery ny tanora maro amin'izao zay tena hoe manomboka mihetsika manao zavatra le izy fotsiny mila mihetsika ianao hoe raha voavonina hetsika fotsiny ny tananao dia ho atosika Andriamanitra averiko raha voavonina hetsika fotsiny ao dia ho atosika Andriamanitra ka mila délivrer ny fanahany akamona io na fakamona ratsaina na fakamona rabatana na fakamona rapanahy io akamona mamatotra ny tananao sy ny saina sy ny vatanao io ohatra ianao ndray misy fotoana mazoto be ny tananao ny vatanao fa ataony lohanao ohatra ny kambo velona mihitsy anampy anao ny tompo ary hitsatsehatra ny fiainanao ny Jesosy sabotsy 24 février amin'ny 7 maraina ny fotoanany manomboka dia efa tsy ndreko zay fa za miteny atsika jeune conquérant itsika zay amonjy ny fotoana io mampiseho fahazotoana eo anatriny Andriamanitra ka raha amin'ny 7 ny fotoana manomboka za manasanao amin'ny 8 farafatarany ianao tonga am-piangonana tena mampiseho eo anatriny Andriamanitra fa vonona anao zavatra ianao vonona hitady azy ianao vonona andray zavatra ianao ka sabotsy ho avy izao amin'ny 7 ora maraina eto amin'ny temple de la foi bypass na vaon'oloko bypass rond-point Mbomanambola na eto amin'ny inona koa le akrety Jerusalem Karobato ambany atsimo commune Karobato na eto amin'ny 3 frères ndefa nambojanahary na manerina ny trano fivavahana vaon'oloko izay loha hevitra zay no anatsika teneniko foana ty tena tsindriko foana hoe tsy ny olona rehetra akory no asaiko fa ireo olona mahatsiaro indrindrandrindra zanak'Andriamanitra anao fa ho tafita fa raha mino ianao fa tsy possible ny hatafita anao rehefa ohatra ny mieritreritra anao hoe za tsisy fanantenana ntsony ny fiainako dia aza mandany fotoana any miangavy ianao aza mandany fotoana fa manjary mibahana place fotsiny bahana toerana fotsiny fa ireo olona tena vonona zany no ilaina anatrika nyty fotoana ty andray fahasoavana ao anatin'ity fotoana ity ho tahin'Andriamanitra ny antsika menakavy ary ho ambinin'Andriamanitra sady ho fian'ny fahasoavana amin'ny 7 maraina ny fotoana io ary matoka fa araky ny teniko teo zany tena anao délivrance ny akamona mihitsy sika na fakamona ratsaina na fakamona rabatana tena anao délivrance mihitsy ay ary ny tiany zavatra kely sakadiniko teo amin'ny sabotsy avy izao le izarana an'le 1 million anaovana fond ho an'ireo tanora zay efa notahin'ny tompo ka miendrika azo an'izay vola zay zany dia amin'ny mety ho ankizy 20 latsaka eo no andrayan'ny vola io 1 million avy ny vola ho zaraina amin'izy io anaovana tirage au sort moa zany tsika le efa nanatrika an'io le fotoana io nandritry ny 4 sabotsy dia ireo ny andrayan'io vola io ho tahin'Andriamanitra tsika dia mametraka mandrapina mandrapitafa veloma tompo nanaiky le jamba satria nahoana nanana fanapahan-kevitra tsy maintsy mihiratra amin'ny masoko androany ampy zay teneny mafy ampy zay hoe ampy zay ry fahantrana ry fahasairanana ampy zay fotoanako androany tsy rapitso androany amen tsofoko rano ianao mahatsangana ny orinasanao ianao androany alleluia teka ho an-Jesosy ny problème ampino sasany dia zao fisalasalana inona hoe
fisalasalana tahotra manana tahotra manana fisalasalana itsotra anao na ho androany halleloia Alleluia. misy rahalahy ijoro vavolombelo reto izy mivady kely reto mbola tanora fa efa tena tahin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra rahalahy mamy finaritra moa ohatrany misy vidéo any aho akatahako nareo mivady mba akaty anoloana kely nareo mivady kely reto mbola tanora izy mivady reto fa efa tena tahin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra Alleluia. halleloia mbola tanora kely reo ataovy tehaka mafy ao tsara nareo vady miarabanareo minareo Fiadanana Jesosy pasteur dia fiadanana Jesosy amin'ny fiangonana. Fiadanana pasteur dia fiadanana ho antsika rehetra. halleloia Alleluia. nisy fotoana nitantarainy tamiko nisy fotoana tsy haiko mo vinary zareo mivady dasana 2018 nareo vady sa Fin 2017, décembre 2017. nomboka nivady izy reo any miteraka raha ireo mare ireo ny sarin'ireo ataovy alleloia mafy zany nisy fotoana reo rehefa nanomboka dia nisy fotoana nsolokin'olona entana valeurana raha sprinter moa ny friperie raha tsy diso any potika tanteraka ny fiainan'izy mivady izy nanomboka nivady a hitantarany fiainan'izy mba tantaro kely izy azafady rahalamana Eny pasteur. Izay mivady reto zany tamin'ny 2 décembre 2017 izay no natao mariazy volana mai 2017 izay no niditra teto amin'ity fiangonana ity. Na ny fomba nidirana teto aza dia tena tamin'ny fomba tsy takatry ny sainay satria tany Antsirabe no nisy anahy taloha. Dia rehefa tena resy ny fiainana tany Antsirabe tany tsy nahita atao tsy nahita na inona inona atao dimanjato sy arivo ariary isan'andro ny karamako tany Antsirabe zany ala tany. Tena nianatra ary tsapako hoe nanana ny fahaizako fa tena tsy nahatafitana ny fahaizako tamin'izany pasteur. Fa rehefa tonga tao tamin'i Jesosy dia nitarian'Andriamanitra tao tamin'ity fiangonana ity. Tena niaina tao anatina fahantrana izay tany Antsirabe pasteur, mbola tsy nivady izay. Mpiasan'olona ny asako tamin'izany varotra friperie mandehandeha eny an-tsena ireny dia varotra mananasy varotra etaketana kely majinijinika ireny no namelomanay ny ankohonanay tamin'izany tao amin'ny mamako tamin'izany. Ary rehefa tsy mahazo karama tamin'izany dia tsy misakafo izay pasteur sady mianatra amin'io. Fa rehefa tonga deuxième année teny amin'ny université dia tsy nahavita natsony ilay karamaka tselitselika dia farany amin'ny firanaka aty Antananarivo. Dia rehefa tonga tato izay dia natao mariazy izay voninahitra ho an'ny tompo 400 000 ariary no nentina hivady niditra teto amin'ity fiangonana ity. Io 400 000 ariary io vola kely manangongonina io dia hoe ndao tsika hiainga amin'ity 400 000 ariary ity dia hanao mariazy dia hivady tsika. Voninahitra ho an'ny tompo fa 6 mois après nidirana teto natao mariazy zay mbola tsy nisy mariazy tahaka izany tao amin'ny fianakavianay pasteur. Alleluia, alleluia. Ary na ny olona tany Antsirabe aza Alleluia. tena ny teny hoe mety mivarotra tolapaty eo Antananarivo angamba ny ataony io izy ny olona satria hitan'ny olona le deparako ny ala teo Antsirabe mpanao dokera ny asako mitaonataona entan'olona ireny. Dia tonga dia tao Antananarivo izay vita mariazy décembre 2018 dia nanantona ny ray aman-dreny pasteur Odon moa no pasteur akaiky anay indrindra tamin'izany dia niteny tamin'izay hoe mba tsofo rano izay pasteur fa tsy manana afa tsy tia volo ity izay tsodranonay tamin'ny mariazinay. Dia ity vadiko ity moa be finoana izay izy io dia niteneniny tamin'ny pasteur Odon hoe tsofo rano pasteur ozy izy fa izay hivarotra fiara no ataonay. Nefa nitsodranonay tamin'io tena tsy nihoatra ny efatretsy ariary ihany koa satria tany ambanimbanivohitra tany Antsirabe moa ilay mariazinay no natao. Dia nitsofin'ny pasteur Odon rano izay tamin'izay. Dia taona ny fananganana moa ilay taona 2018 iny nivarotra kiraro amoron-dalana no nataonay teto Antananarivo teo Akadindratombo izay nivarotra mety mihina fa betsaka ny nafantatra anay. Dia rehefa nivarotra kiraro teo Akadindratombo izay dia para tamin'ilay tsodranona io voninahitra ao an'Andriamanitra fa tao anatin'iny taona ny fananganana iny volana juin izay dia efa nomen'Andriamanitra tany teny bypass. Alleluia. Tsy mora no mividy tany eny bypass fa tena niainga tamin'ny tsy nisy ary tena niainga tamin'ny finoana. Toritenin'ny pasteur tamin'izany manao hoe mandehana ozy pasteur mandeha eny amin'izay tany tianareo dia hitsao fa omen'Andriamanitra ho anareo zany. Vola 10 millions de francs teo an-tananay dia niteneninay daholo ny mpanera tany hoe mitady tany izany hividiana
dia tany akse voiture ety amin'ny bypass. Voninahitra ho an'ny tompo fa azona io tany io. Alléluia. Volana juin zay dia niteny tamin'ny tompo zay hoe ty taona ity Jesosy taona ny fananganana, tsy maintsy mahatsangana trano zay na dia hoe mivarotra kirary amoron-dalana aza ny asanay voninahitra ho an'ny tompo fa ny novembre 2018 io ihany dia efa niainga niady ny fototra zay pasteur Audon no niady fototra tany nitsangana ny trano 2018. dia ny olona moa tsy faly amin'ny fijoroanao tsy faly amin'ny fandrosoanao ny olona. Dia nisy fianakavianay satria le asanay zany nenivoatra raha mpiasan'olona tany Antsirabe dia ireo olon'ireo indray no nanafatra entana taty aminay hoe andefaso entana zay fa mila anareo zay. Dia lasa zay indray zany no fototra iveloman'ireo olona tany Antsirabe ireo dia zay mandefa balina avy aty makany. Zany hoe presque amin'ny province teto Madagasikara nandefasana entana daholo, niainga tamin'ny balina anankiroa zay tamin'izany. Dia nandefa balina ray sprinter zay faraparan'ny taona 2018 eo ampana io le balina io mbola nalaiko sary tsara io nalefa tany Antsirabe izy io anatin'ny sprinter io feno entana daholo. Dia nentin'ny fialonana zany ireo olon'ireo satria za tao amin'ireo ihany ny asa dia ireo no manangona amin'ny versement an'ireo entan'ireo any. Dia tonga dia tsy nomeny intsony ny versement an'ireo entana ray sprinter ireo fa tonga dia nikepohan'izy rehetrarehetra tany zany dia tsisy namela izy. Tena hoe départ zéro zay mivady eo ampanaovana finition anatrano zay tena hoe tsisy ninninina ntsony nisy vola mamako 15 millions aza mbola tafiditra tao anatin'io entana io. Zany hoe départ moins mihitsy zany zay mivady tamin'izay fotoana zay janvier 2019 zany fotoana zany pasteur. Teo amin'ny janvier 2019 io tena tsy nanana zay na dia sakafo hohanina aza fa ny rahavavy mivadiko tamin'izay fotoana zay nitsaroko hoe na me vary kely anay tsy haiko 3 kilo zay ngamba izy dia io no tsindrotsindrokahana neny tanimbary eny zay dia zay no ataonay sakafo nandritry ny fotoana elaela kely. Fa nytao anatin'ny fony zay vady pasteur tamin'izany dia zao hoe ninninona zavatra mahazo atsika tsy hiala amin'Andriamanitra zany. Ary ny loharanonay dia ao amin'Andriamanitra ihany pasteur. Avy eny bypass eny amin'ny temple de la foi zay tamin'izany fotoana zany satria mbola tsisy temple teny tamin'izany fotoana zany février 2019 mandeha tongotra makaty amin'ny 3 frères zay mandeha amin'ny mamakimaky lalana iny tsy misakafo marainy zay tsy misakafo atoandro zay tsy manana zay na dia frais azy menatra zay tonga tanatin'ny fiangonana tsy manana na dia fanatitra azy fa nytao anatin'ny fonay tamin'izany dia zao hoe na manana zay na manitra dia any Jesosy mandrakizay. Alléluia. Dia ndray andro pasteur tao amin'ny teo amin'ny elanelan'io fotoana io nisy name 4 alina ariary zay mivady avy any Antsirabe 4 alina ariary. Dia nentinay tao tamin'ny pasteur le izy tamin'izay fotoana zay hoe pasteur simba ny fiainanay zao ny hafaranay fa tia mba misy 4 alina mba tsofy rano zay pasteur fa zao mbola hivarotra fiara ihany ny tanjinay nefa 4 alina ariary ny teo ampelantananay. Dia nomenay amin'ny pasteur io 4 alina ariary io dia nandeha tongotra zay mivady nandeha nody tsy nanana frais zay. Voninahitra ho an'Andriamanitra fa nisy nampindrana 2 hetsy ariary zay volana faraparan'ny volana février 2019 teo dia miverina mivarotra amoron-dalana indray zany zay tena hoe départ tena niainga départ vaovao mihitsy zany zay mivady dia nagaga pasteur 1 million vidin'ny balina ray tamin'izany. Dia tonga dia nahazahoanay tombaritra 1 million koa io balina ray io tonga dia naverinay le volan'le olona dia tonga dia départ volanay madiodio zay mivady nanomboka teo. Alléluia. Dia satria mbola ananan'le mamako vola teo amin'ny 3 millions d'ariary 15 millions de francs zay mivady tamin'le balina very. Dia zay moa niteny hoe tsy maintsy ho averinay ho areny vola ireny fa aza matahotra nareo. Dia départ tamin'le million le tombaritra iny zany zay volana février isorana an'Andriamanitra rehefa tonga ny novembre voalohanay le 15 millions mamanay. Dia nanomboka teo amin'io zay nomen'Andriamanitra fiara kely anankiray zay nividy fiara C15 kely zay tamin'izay fotoana zay misy sarin'izay raha mba afaka apotran'ny ralaiva io zay tamin'izany fotoana zany 15 millions de francs vidianana an'io fiara io novembre 2019 io nanomboka teo zany nitateraka le tsodrany pasteur hoe ho lasa mpivarotra fiara nareo. Tena tamin'ny fomba tsy takatry ny saiko ary tena na zay mivady ary tsy mba nieritreritra an'izany satria na zany mitaingina bus zany ary tena hoe sarotra aminay ny miana amin'izany pasteur fa tena no tanterahan'Andriamanitra ny tsodrany. Voninahitra ho an'Andriamanitra fa amin'izao fotoana izao efa mba manana fiara maromaro tsika amin'izao fotoana izao Alléluia. Ny fiara lafinay ao anatin'ny ray taona ny tamin'ity taona ity fotsiny zao pasteur 570 ny tôbila lafinay tamin'ity taona ity. Alléluia. Soran'Andriamanitra fa me miakatra trany
ny fiara lafina ivady reo zao sombony fotsiny tamin'ity taona 2023 teo iny a misy 570 am'ireo izy ireo ao tokotany eo am'izao mba misy fiara anankitelo pastera voninahitra ao an' jesosy rery any Alléluia. reo zany zao fiara misy eo am'izao orakoraka mafy be Alléluia. teneniny eo anilanao fanapaha-kevitra no ilaina androany hoe Fanapahan-kevitra no ilaina androany. alleloia zany hoe tao anatin'ny efataona teo eo tao arinan'le tsodro zany sy ny fanapaha ndray sy nytadidinareo foana le tena hivarotra fiara ny afaranareo nefa nareo olona mivarotra friperie tazonareo teny fikasana iny androana hiteny aminao ho lasa PDG anao ho lasa olona ambony anao ilalao miliary anao hitsangana ny orinatsanao hitsodranonao amin'ny anaran'i Jesosy Amen. anome ny havanao ianao amelona fianakavianao ianao Amen. manaova amen Amen. avere zao Jesosy Jesosy tateraka amiko zany tateraka amiko zany. tsy maintsy tateraka amiko Tsy zany tateraka amiko zany. tsy maintsy tateraka amiko Tsy maintsy zany tateraka amiko zany. amin'ny anaran'i Jesosy Amin'ny anaran'i Jesosy. amen Amen. asivitehaka Alléluia. hono arahalamamy mivady so dia teny finaritra manakambara mihitsy sa izy any alleloia tao anatin'izay a ninonareo le zavatra nambaran'Andriamanitra ho lasa mpivarotra fiaranareo tena eninao mihitsy ve hoe tsy mivolanao tsy mifahaizanao tsy miherinareo mivady tsy afetsifetseny tsy atsembohan'ny olona fa tena eninao ve tanan'Andriamanitra mihitsy tena za mihitsy paster ny tena zavatra tsampako paster na tonga anay hoe mivalian'le olona le volanay a satria zay tena hoe tsy nanana mihitsy a dia vao ohatrany hoe nanana n'le vola zay dia tsapanay hoe varim-barina tamin'le fanomponan'Andriamanitra dia tena nataon'Andriamanitra ny vola volain'Andriamanitra mihitsy zay hoe tsy any amin'ny vola ny tiako ametrahanareo mifonareo fa nareo tahiko nareo dia nataon'Andriamanitra niala teo ampilatananay mihitsy ireo dia nanomboka teo zay paster satria mafy ihany zany hoe avaty makany avany bypassy makaty zany a tokony hoe mbola afaka nangalanay fre le roa alina mena amin'ny paster iny fa zao ny tao anatin'ny fonay hoe tsika manomboka eto a dia para miaraka amin'Andriamanitsika tsy ny fahaizantsika tsy ny volantsika satria ny olona ny tanora am'izay mantsy paster dia hoe tsy manana fond fa zay mivady a rehefa lasa le roa alina ary iny tsy nanan'izay na dia ary folo ary fa rehefa nitoky tamin'Andriamanitra zay hoe Jesosy a mbola hainao manangana ny fiainanay a tsy vitatreto ny fiainanay dia Andriamanitra mihitsy nanokatra lalana ao anay zany antony tenenako hoe tsy fahaizanay ilay izy ary tsy fahalalànay tsy volanay a fa tena Andriamanitra mihitsy nanangana ny fiainanay asivitehaka mafy izany miny fa mbola ho atsangan'Andriamanitra fiainana tahiny tomponareo mivady tena tsofoko rano mbola andeha lavitra nareo mbola ho avy ny fiara ny trano be mijoalajoala amin'ny anaran'i Jesosy amen ny trano koa efa manana tsara zao efa mipetraka amin'ny trano tsara vita karo tsara rehetrarehetra tsy mamenatra mampiditra vahiny io ny trano io ny tsaron'izy mivady a tsy manofatsony izy fa ao izy asivitehaka mafy zany maherezinareo tahiny tompo zao no izy ny tapa-kevitra le izy a tsy hoe aiza pastera ny vola na aiza ny inona ny ho atao fa inona fotsiny ny ilaina androany hoe Fanapahan-kevitra. inona fotsiny ny ilaina androany hoe Fanapahan-kevitra. lazaiko anao fa manakatao ianao Amen. misy zavatra ao anatinao ao Amen. misy zavatra ao anatinao ao Amen. alleloia Alléluia. io ane rehefa Andriamanitra ny hitahanao hoe araka ny toriteny tapany voalohany teo izany loha ranonao hoe rehefa mifamaty renao tsara fidorombavolombelona izy mivady tsy niainga tamin'ny vola niainga tamin'ny tsodrano niainga tamin'Andriamanitra le tamin'ny voalohany na tonga ny friperie eraky ny sprinter avery tady atokony ny herinareo nareo tady atokony fahaizanareo nareo tozony tompo aloha ngotako reto akisako fa alohanareo niverina zero rehefa nanomboka natokony tompo izy mivady niarina tanteraka ny fiainany za mino hoe izy tanora maro ho atsangan'Andriamanitra eto androany alleluia Alléluia. Alléluia.